Manatra ny arabatoko lasoko avy amin'izao aliny alahady efa 15 volana janoary zao tonga eto amin'ny fandarana mahery sika amin'izao androany izao dia faly enkio ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany iray. Miarabanao mbola dia miarabany koa tsika rehetra apity fanatanjahantena. Resantsika voalohany amin'ny ity hariva ity ny tontolon'ny taranja baolina lavalava izay ndio aloha zao ny fananana ofisialy tena mandeha amin'izao fotoana izao fa ireo taranja hafa dia mbola saky mimakomana avokoa eo amin'izay fiandohany ny topilalaovana izay. Ny baolina lavalava ary fiadinan'ny tompondaka ny Madagasikara ny goal top 8 zany moa ny ekipa ny 3FP no tafita ekipa voalohany tafita hiatrika ny aloha manasadalana taorian'ny fandresena azony indray androany. Ny FTM Manjakaray no resiny eto amin'ny isa 330 no 520 taoriny izay fandresena azony 3FP izay fandresena fanondroany moa dia izy aloha zany zao ny ekipa tokana efa fantatra fatafita amin'ny lalao manasadalana ho fitinina aminao ary ao anatin'ity fanadihadiana ity izay lalaoan'ny 3FP sy ny FTM izay eo ihany koa ny lalaoan'ny IRC sy ny USA Nakady Foot izay nivoaka nandresy moa zareo IRC tamin'ny isa 520 no 20. Tafita amin'ny manasadalana ny 3FP manao akanjo mena sy fotsy tao aorian'ny fahazony fandresena fanondroany nanoloana ny FTM Manjakaray eo amin'ny fiadinany tompondaka ny goal top 8 tompondaka ny Madagasikara. Resin'ny 3FP tamin'ny isa 3:30 ny FTM Manjakaray. Ny zara roa miavaka tsara ny 20 minitra ny lalaovana. Teo amin'ny 70 minitra ny fidirana voalohany dia ny Manjakaray no nifely lalao izay nahatonga baolina matiny eto tanana 3-be izao. Teo amin'ny minitra faha-enina tamin'ny alalan'ny Dieudonné, teo amin'ny minitra faha-12 tamin'ny alalan'ny Tahiry ary minitra faha-5 tamin'ny alalan'ny Tsimba izay nitokony Dakara 2-20. Ny 3FP kosa tetsin-tanin'izay dia niaro tena fotsiny tsy nahavita nandrafitra fanafiana mihitsy saika haravan'ny Dakar hatrany ny fanafian'izy ireo. Orzeray monja izay nitokony telo mba maty ny 3FP. Nanatompo teo amin'ny tanjaka ny FTM teo amin'ny fizaram-potoana voalohany 2:23 ny isa teny amin'ny solaitra be nitarika Dakar tao anatin'izay 70 minitra voalohany izay. Teo amin'ny 70 minitra fidirana faharoa dia napiditra ny José sy Sidonie ny 3FP. Nanomboka teo dia niova tanteraka ny lalaoan'ny 3FP ka nahatonga baolina nentanina roa ny 3FP tamin'ny alalan'ny Berto teo amin'ny minitra faha-17 sy Tina teo amin'ny minitra faha-17. Ny 3FP indray no nitarika tamin'ny isa 3:30 rehefa mbola nahatsara Orzeray José Sou. Tafita amin'ny manasadalana zany ny 3FP taorian'ny fandresena azony androany.
mangorondamba kosa ny USA nakady fotsy manao akanjo maintso amin'ny sary rehefa resy ny IRC tamin'ny isa 10 no roapolo. Resy fanondroany maintsokelika dia raraka avy hatrany na dia mbola manana lalao ray aza. Raha nery talao tamin'ny ankapobeny dia azo lazaina ho ny fandany tsara ihany ny lalaon'ny rotota. Teo amin'ny fidirana voalohany dia fanitarika tamin'ny isa 13 enina ny IRC izay nahatonga baolina nety tanana sy nahatsara hors-jeu iray. Hors-jeu roa kosa no voatsara ny USA nakazo fotsy izay ny tokony enina. Teo amin'ny fidirana faharoa dia ny famalina ny fanafihana ho an'ny IRC io na ho anakady fotsy tsy mifanalavitra hatrany ny isa teny amin'ny silaitra be saingy hita ho nanatombo teo amin'ny traikefa ny mpilalao-ny IRC ka mora ho azy ireo noho ny bata ny fandresena. Mbola tsy maintsy mitady fandresena manoloana ny TFM raha te hiakatra amin'ny dingana manaraka izany ny IRC na dia nandresy aza tamin'ity androany ity.